Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faramiarahaba antsika revako malalatra trity sabotsy farany herinandro faharoa amin'ny volana febroary ity, sabotsy faharoa ambin'ny folo ny volana febroary. Ny voalahatra ho mofinaina antsika anio dia ny koritianina faharoa toko voalohany, koritianina faharoa toko voalohany, ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo ihany. Koritianina faharoa toko voalohany, andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo ihany. Vaky toy izao aminaran'i Jesosy. Fa izao no ataonay voninahitray. Ny fieritreretanay no vavolombelona fa tamin'ny fahamasinana sy ny fahadiovam-po avy amin'Andriamanitra, tsy tamin'ny fahendren'ny nofo fa tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra no nitondranay tena teo amin'izao tontolo izao, maika fa teo aminareo. Fa tsy manoratra teny hafa aminareo izahay afa-tsy izay vakianareo na izay fantatrareo. Ary manantena fa mbola ho fantatrareo ihany hatramin'ny farany aza. Toy ny efa fantapantatrareo ihany fa voninahitrareo izahay dia tahaka anareo kosa ny voninahitray amin'ny andron'i Jesosy Tompontsika. Ary amin'izao fahatokiana izao dia nikasaka aty aminareo aloha mba azonareo soa fandrony ary akany Makedonia aho raha avy aty aminareo, ary dia vao hiverina ho aty aminareo indray raha avy any Makedonia ary mba aterinareo any Jodia. Koa raha nikasa izany aho moa nanaoko totova ary iza zavatra kasaiko moa kasaiko araka ny nofo va mba anaovako enieny foana sy tsy foana. Fa raha mahatoky an'Andriamanitra sy ny teninay taminareo dia tsy eny sy tsy. Fa ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy izay notorianay teo aminareo dia izaho sy Silasy ary Timoty dia tsy eny sy tsy fa ao aminy dia eny ihany. Fa nafiry ny teny fikasan'Andriamanitra dia ao aminy ny eny ary amin'ny lalany koa ny amenina voninahitr'Andriamanitra amin'ny ataonay. Masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ity taratasy nisoratan'i Paoly an'ny Koritianina ity raha vako malala Koritianina faharoa zany dia ahitantsika ny ady ampanamafy izay natrehan'i Paoly. Any amin'ny tenatenany amin'ny toko fahafolo, toko faharoa ambin'ny folo dia ahitantsika ny amafiny zany alalina zany ady ampanà ny atraika tamin'ny na ny fahasalamany na ny fiainany mihitsy aza. Nisy korontana tao Korinto. Ilay fototr'ilay korontana dia nisy olana ara-pitondran-tena ary tao anatin'ilay fiangonana nisy olana koa teo amin'ny fifandraisan'ny Paoly tamin'ireo olona vitsivitsy tao, nisy sokajin'olona vitsy anisa izay nandà ny fampianaran'ny Paoly ary nanely tsao isan-karazany tao anatin'ilay fiangonana lehibe tao Korinto. Dia nanozongozona ny maha-apôstôly an'i Paoly ireo ombitsy ireo, nilaza fa tsy apôstôly Paoly ary nanozongozona mihitsy ny fotom-pampianaran'i Paoly aza. Dia naniraka any Timoty Paoly nampitondra azy ny taratasy voalohany ho an'ny Koritianina, io ampelantanantsika io. Dia rehefa avy any naniraka ny Timoty Paoly niaraka tamin'ny taratasy voalohany an'ny Koritianina dia niona tamin'ny Paoly Timoty. Dia tsy afa-po Timoty ny teny tsy nilamina le izy, tsy voalamina fa tony kely ihany fa vao maika nanohitra ny Paoly ireo vitsivitsy zay tao anatiny. Miangina kely ihany lay vitsivitsy tahaka ny Demetrius sy ny sisa fa tsy dia tena nilamina loatra. Dia amin'ity taratasy faharoa ity dia nanomana indray Paoly hanoratra ny taratasy faharoa ary nampitondra zany any Titosy. Dia ity taratasy ity zany dia hoentin'ny Titosy ho an'ny Korinto indray amerina ilay amboatra ilay fiangonana araka ny tokony izy. Dia nadin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny diny faharoapolo amin'ny toko voalohany ary no zara mofinaina ao antsika amin'izany taratasy nampitondraina ny Titosy zany mba ho an'ny fiangonana izay ao Korinto ka mandalo fahasahiranana.
fa izay ampiaratanantsika ary avako de mampianaratsika lafin-javatra manao hoe manahoana moa ny toetsainao raha toa ka mandalo zany lalovan'ny paoly zany ianao. Lalovan'ny paoly a dia ataontsika hoe zavatsarotra. Paoly a zay nanorina ny fiangonana atao Korinto. Paoly a zay ataontsika hoe fantatry ny akabeazan'ny korintianina, saingy tsy ny korintianina rehetra kory no tia amin'ny Paoly. Na dia zanaka Paoly ara-panahy aza ny korintianina, na dia i Paoly aza no nanorina ny fiangonana atao Korinto, ary na dia tsy naka na inona tamin'ny korintianina azy Paoly, na dia tsy nanao ny fitoriana amin'ny filazantsara fitadiavam-bola atao Korinto azy ny apôstôly Paoly, na dia nitoro ny fahamarinan'ny Kristy ary ny apôstôly Paoly io teneniny io, dia nisy ihany ny olona izay tsy faly tamin'ny Paoly. Zany hoe asehon'ny filazantsara afaka malala fa tsy misy olona eto ambonin'ny tany tian'ny olona rehetra zany, tsisy an'izany. Mety ho tian'ny maro misy, fa ny ho tian'ny olona rehetra dia tsy misy an'izany. Paoly aza zay nanorina ny fiangonana atao Korinto dia tsy hoe tia azy daholo ny olona rehetra, tsy hoe nakasitraka ny fampianarany daholo ny olona rehetra, fa nisy vitsivitsy zay ampy nampanonja ilay fiangonana atao Korinto. Ary ampianaran'ny tsotra masiny ity tsika zany amin'ny fomba fiasantsika andavanandro, fa na dia miezaka manao ny tsara azy ianao any ampiasana any, na dia miezaka manao ny mety ary ianao amin'ny fiarahamonina zay iainanao na fikambanana na fiangonana, dia zao tsy voatery ho tianao na anaikanao avokoa ny olona rehetra, mpitrangy zany. Ary aseho ny tratasa ny korintianina ity, satria mantsy isika ry avako malala marary be rehefa misy olona zay somary manenjika atsika any ampiasana any amin'ny fiarahamonina any, ao amin'ny fianakaviana, indray mety tratra ny famoizam-po mihitsy manao hoe fa tsy efa ataoko daholo ve zay tokony atao rehetra, efa manao an'izao efa tosako daholo ny fiainako, ny fananako, ny fahasalamako, fa maninona ny mbola mizahatra ataonareo tsy tianareo ihany, maninona ny mbola be dido ohatr'izao nareo sy ny sisa. Mety ho hitatsika zany ny ampiasana ny ravako malala. Maninona ny tsy mahay mankasitraka ianareo, mety ho rentsika zany ry avako malala. Fa izao mety mpitranga mihitsy any amin'ny toeram-piasana, mety mpitranga mihitsy eo amin'ny fiarahamonina hoe na inona mety ho fiezahanao, na inona fikelezana ainanao, na inona atosako ao, dia zao misy mandrakariva sokatsy ny olona na misy fahasarotana izay mety ho manelingelinanao amin'ilay asara. Dia eto misy toetsaina zay nanana amin'ny Paoly manokana ry havako. Nanana amin'ny Paoly manokana mampanetry tenantsika, mampianatra atsika ny amin'ny ananana zany toetsaina zany hoe arakaraky ny anloranao sy iasanao mafy ary ny tao maika misy lafin-javatra mampasarotra. Arakaraky ny tsy nandraisan'ny Paoly fivelomana, tsy nandraisan'ny Paoly zavatra na inona tamin'ny korintianina, ny voamaika ny tenenan'ny korintianina hoe tsy apôstôly akory ianao, matoa anao tsy mandray. Ary notondron'ny korintianina ho mpanao kitoto mihitsy ny apôstôly Paoly, kitoto ianao hitatsika ndiny fa vita ben'ny folo io, hoe manao kitoto ianao, malalaka loatra ianao, sy ny sisa rehetra, tsy apôstôly ianao, olona aveza koa ianao, iza ny nanendry ianao. Raha tsorina dia zao mahakasika ny fiainan'ny Paoly manokana mihitsy. Raha tsorina dia mety takatsika mihitsy manao hoe raha ny ampiasana dia misy miteny hoe fa inona koa ny diplômanao, taiza ianao ny nianatra, mety ho tahaka izany ilay izy. Iza ny nanendry ianao, ny fanendrenanao raha ohatrany tsy mazava, sy ny sisa rehetra izay mety mpitranga mihitsy amin'ny fiainantsika ankehitriny rehefa ny ampiasana any, dia misy olona mety manaratsy ny fomba nahatongavanao teo amin'ny toerana io. Hoe tsy mazava ny nahatongavanao teo, fa izy ianao, ny fari-pahalalanao raha tsy ao, ny fomba fiasanao tsy mazava, malalaka loatra, kitoto, tahaka zany ry avako malala. Dia azo loasaratsaina amin'izany ny amafy lay onjan'ilay fanenjehana nahazo an'i Paoly. Ary io raha mamaky tsara ny asan'ny apôstôly isika manomboka teny amin'ny toko faha-20 dia ahita lay ady mafy natrehan'i Paoly ary noariny mihitsy ary ny tenany ho tahaky ny tsangana tamin'ny maty rehefa nilamina ity raharaha ity. Dia eo ary avako malala ho tsika manao hoe inona ny toetsaina zay tiany Paoly ananantsika raha tojo zavatra tahaka izany isika amin'ny mpiara-miasa, amin'ny mpiara-belona, amina sehatra maro samihafa.
de zavatra rona telo no azo tsoahana ry avako malala. Ny voalohany indrindra de ny fanamafisan'ny Paoly ny fahatsarany fitondratenany. Zany hoe tsy navelan'ny Paoly azo laka ireo zay nanaratsy ny fitondrantenany fa nazavain'ny Paoly ny dikan'ny fitondrantenany. De izy manao hoe ny fahasoavan'Andriamanitra no nitondrana tena ary tsy mba fahendren'ny nofo izany fitondrantenana izany. Notsindrin'ny apôstôly Paoly zany fa fa tsy manana kianina mihitsy ireo olona ireo amin'ny fitondrantenany. Azany revako malala isan'ny fitaovana hoe tsika miatrika manoloana ny zavatsarotra de ny fijoroantsika hatrany amin'ny fitondrantena mendrika. Ny fijoroantsika hatrany amin'ny fananana fitondrantena mendrika. Zany hoe tsy latsaka ao anatin'ny lalao ratsin'ireo pakahala ka ampitovy ny tena amin'ireo pakahala fa niakatra ambony ny fitondrantenan'ny Paoly de nasongadiny fa fahasoavan'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra narahany tamin'ny fitondrantenany. Revako malala hotsika manao hoe mampanansarotra amin'ny fiatrena ny olona indraindray dia ny faneken'ny itsika rehefa misy olona any toeram-piasana any ny fiarahamonina any de ny faneketsika hitakosona am'ireny olona ireny ary ampitovy tena amin'izy ireny. Ary de lasa famaly amin'izy ireny mihitsy. Ohatra eo anaty Facebook ohatra de misy manaratsy de mamaly, de misy manaratsy de mamaly, de lasa toy ny midina mitovy am'lay olona. Lay olona nefa izay manaratsy anao, tsy tianao de tsy manana ny moral anao, izy tsy manana itenen'ny Paoly hoe fitondrantena tsara. Ny azy ny moral ny hafa mihitsy tenen'ny Paoly hoe moral ny nofo. Ary satria ny azy moral ny nofo, na toetra ny nofo de tsy manana ninina arovana mihitsy izy. Mahavita ny zavatra rehetra fanaratsiana zay tsy vitanao mihitsy. Ianao tsy manana n'zany moral zany, moral anao de moral ny fahamasinana, moral anao de moral ny fahasoavana. De tsy tokony miditra ao anatiny zany lalao an'ny fifahamalina na lalao an'ny fifanazavana totsika fifanaratsiana zany. De niakatra Paoly nazava hoe ny zavatra ambarako aminareo Paoly de zao tsy menatra mihitsy tamin'ny fitondrantenako teo anatrehanareo. Revako malala no amafisiny mihitsy ko aza hoe ny fitondrantenany de mendrika teo anatrehan'Andriamanitra. Hoy tsika hoe raha toka tojo izany fifandrinana izy, fifanandrianana izany sika na fifandonana izany ao anatin'ny fiarahamonina amin'ny sehatra maro samihafa dia amin'ny alalan'ny fitondrantena tsara, amin'ny alalan'ny fanekena sy ny fahatokiana ny fahasoavan'Andriamanitra, fahatokiana ny tenin'Andriamanitra hoe any ady i Jehova, any Jehova ny ady fa tsy anao. Ary tsy mivantana zany fanazavany Paoly zany ny hoe any Jehova ny ady fa zay ny votoatin'io mahatoky ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy miditra ao anatin'lay fifanaratsiana na lay lalao ratsy ka sotominy retsy pakahala iretsy mpanaratsy azy hidina ambany na ny toetsaina na ny fomba fijery na ny fitondratena. Fa ny faharoavako malala zay aseho an'ny apôstôly Paoly de ny fiatrehina ilay zavatsarotra. Tsy nandositra mihitsy ny apôstôly Paoly eto. Tsy nandositra Paoly rehefa todo zavatsarotra, tsy karazan'olona mpandositra olana ny apôstôly Paoly. Fa avy hatrany Paoly dia nazava natrehiny ilay olana. Ary natrehiny tamin'ny alalan'ny fahatokiana ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia lay Andriamanitra noentiny teo amin'ireo Koritianareo de fampahatsiahivana andray Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka, Andriamanitra fanahy. Ao anatin'ny andininy vitsivitsy io de hitatsika ny fampianaram-ponon'ny Paoly. Mazava ny fampianaram-ponon'ny Paoly amin'ny andininy vitsivitsy io, andininy 120 fa ny zanak'Andriamanitra de Jesosy Kristy. Iteny io de mety efa mahazatra ny sofitsika satria tsika mamaky baiboly manontolo. Fa tsy de matetika miverina loatra io amin'ny taratasy ho an'ny Koritiana. Latsaky ny 5 no miverina amin'ny Koritiana 1:4. No miverina iteny io hoe fa tsy zanak'Andriamanitra de Jesosy Kristy zay notoriana teo aminareo. Zany hoe asehon'ny Paoly fa natrehiny ilay olana. Ary rehefa natrehiny ilay olana dia tsy mba sandry nentiny niatrika ilay olana.
tsy vava ny nentiny niatrika ilay olana fa finoana ary lay zanak'andriamanitra no nentiny niatrika azy fanazavana fampianaram-pinoana fitaizana zany no nentiny Paoly niatrika ilay olana tsy nampiasa fitaovana hafa Paoly afa-tsy ny finoana an' Jesoa fa hamarina toerany amin'ny fitondratena ary jereo tsara fa raha jerena tsy priany teny a de hoy Paoly manao hoe amin'ny andininy faharoambiny folo fa tamin'ny fahamasinana sy fahadiovam-po avy tamin'Andriamanitra tsy tamin'ny faindreniny no fa tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra raha jerena le teny de hoe le teneniny Paoly hoe fahadiovam-po de zao tsy mba nilala olona izahay zany hoe tsy nanao manipulation tsy hoe rehefa ohatra ka niary teny ny apôstôly Paoly de nilala olona na tahaky nataony reo olombitsy tao anatin'ny fiangonana tany Korinto nilala olona naka olona iandany aminy naka olona ioko tamin'ny Paoly naka olona izay vitsivitsy anohitra ny Paoly nanao manipulation nilala olona sy ny tahaka izany zay ny dikany tenin'ny Paoly hoe zahay dia nadio fo taminareo tsy hoe naka olona manokana zay ka aprisika olona anohitra anareo tsy toetra ny ray aman-dreny raha ny apôstôly Paoly tsy toetra ny ray aman-dreny zany ioko ka ifampitarika ka iantso olona avia toano apio tsy nanao an'izany ny apôstôly Paoly tsy nanao an'izany izy zay fomba fiasa atao amin'ny Korintiana io zany ireo olona zay nanohatra hitatsika moa ary ambany ary dia tenen'ny Paoly mihitsy hoe zanaky satana na avy amin'ny satana reo olona ireo manao manipulation mioko milaza fa i Paoly de tsy apôstôly tsy mazava misy dika le tenin'ny Paoly manao hoe mba aterinareo any Jodia midika le teny hoe mba aterinareo any Jodia ho Paoly manao zao nge ho any Makedonia de ho any aminareo de aveo aterinareo any Jodia zany hoe za dia tsy hoe apôstôly hafa akory fa ho any Jodia mihitsy zany hoe tiany Paoly fantatr'ireo olona ireo fa tsy olona hafa akory Paoly fa apakany Jodia izy makany am'le fiangonana any Jerosalema izy ary io fampianarana ataony io dia fampianarana mifamatotra am'izay efa nampianarina ary izay toetseny zay tiany Paoly avako malala ohatsaitsika indraindray hoe midika teny ho any Jodia de any am'le siège any am'le foibe zany hoe foibe mpiangonana nge any Jodia za nge ande ho any eso heverinareo fa olona tsy mahafantatra ny siège na ny ivitoerana na ny foibe n'ilay toeram-pitoriana filazantsara nefa koa malala dia eo zany tsika manao hoe lay fitondratena tsara lay fiatrehina ilay olana fa tsy fantosirana ary atrehina amin'ny alalan'ny fampianarana atrehina tamin'ny alalan'ny fanomezana fahazavantsaina ny andininy fahavitambin'ny folo io ka hatramin'ny andininy faharoapolo de tsotra mihitsy fanazavana ny hoe eny na tsy zany hoe milaza fa azo antoka Paoly azo ny antoka ny fampianarany de mitory an' Jesoa fampianarany de miresaka ny fanahy masina zay nanaovana tompo-kase ary ny fampianarany dia miorina ao amin'Andriamanitra rehefa ko malala ndraindray rehefa tody zavatsarotra isika dia mety mandositra ndraindray mety ho vaky-bao na mety ho antenina hoe za tsy mahavita tsony za leobe za iova asa sy ny sisa rehetra fa raha toka marina tsara ny fitondrantenanao ary mahatoky ny fahazavantsaina ny tompo ianao mahatoky ny asan'ny tompo ianao dia atrehina zany ary atrehina amin'ny alalan'ny fampianarana fanazavana dinika fifampiresahana zay mahatonga ny Paoly noratra ty taratasy ty ampitorenany Titosy amin'ny alalana fanazavana dinika sy ny sisa rehetra no fomba hoentina miatrika izany olana zany fa tsy amin'ny alalany hoe fantosirana na fanaratsiana na fifamalina fa amin'ny alalan'ny dinika fifanazavana ary dia nazavain'ny Paoly lava rehefa aveo am'ty Korintiana ty lay olana zay niresahany reo zay tsy tia azy fa ny farany avako malala de ny fanomezana fotoana ity andininy ito matanantsika ty dia nanemitra ny dian'ny Paoly zany nanemitra ny dian'ny Paoly ary jereo tsara lay nanemorany Paoly azy amin'ny andininy fahadimy folo amin'ny fahatokina de nikasaka aty aminareo aho aloha fa izao akany Makedonia aloha raha avy aty aminareo de aveo indray miverina eo aminareo
rehefa avy any Makedonia de aterinareo any Jodia. Fikasako de zao ho any aminareo de andeha ho any Makedonia kely dia rehefa avy any Makedonia de miverina ao aminareo ndray dia aterinareo ndray rehefa aveo any Jodia any Jerosalema zany io any am'ilay fiangonana voalohany. Rehefa ko malala nidika an'io teny io hoe nanemitra ny dia ny apôstôly Paoly. Alaizo tsara an-tsaina hoe be de be ny fanaratsiana azy tao Korinto. Dia nanapa-kevitra izy fa hiatrika ilay olana. Nanapa-kevitra izy fa hanazava ilay olana. Ary nanapa-kevitra izy fa hanazava zay mety tsy mazava tamin'ireo kristianina tao Korinto. Fa izao tsy avy hatrany izy de nakany fa nanemitra ny diany izy. De manao kitotovy zany aminareo satria ny olona zany miteny hitanareo efa tsay izy, hitanareo efa kanosy izy, hitanareo efa tsy mazava ny fitondrantenany, indraindray eny, indraindray tsy mivadibadika sy ny sisa rehetra, karazan-dravatra tahaka zany lay fiampangana. Dia hoy Paoly manao hoe tsy misy eny sy tsy ao aminay amin'ny vanim-pona zany fa rehefa eny de eny. Saingy manemitra ny dia. Rehafako lay dika teny hoe manemitra ny dia atsika mindiny 7 tapaka le mohatra mindiny 20 moa lay mofinainy. Fa amin'ny andiny 7 sy ny 7 de izao antony mazava antony voalohany de izao ny antony tsy nakanesana ny apôstôly de fialakonenina ny aminareo no tsy mbola nakanesako taty Korinto. Zany hoe niala neniny Paoly zany. Ny antony nanemorany Paoly ny diany tsy nakany Korinto de niala neniny izy. Ina dika io ny niala neniny izy, nandefa lay taratasy izy de nanome fotoana eritreretana ho an'ny Korintianina. Ndraindraiky rehefa ko malala misy fotoana rehefa tena ataontsika hoe ao anatin'ny olana ianao, ao anatin'ny fahasairanana ndraindray ataon'ny ankizy hoe fenony lo bodany lo sanatria fomba fiteny lavanandro de izao miatrika lay izy fa tsy voatery ho mifanatry tava eo fa misy fotoana faanginana, misy fotoana omena fotoana ampianarina azavaina de omena fotoana lay olona eritreretana. Misy zay teny apôstôly Paoly manome fotoana anareo eritreretanareo ialako nenina aminareo. Fa ho avy aminareo rehefa ohatra ka tsy miaino ianareo fa omeko fotoananareo andiny tena, omeko fotoananareo amataranareo ny tenanareo manoloana ny fanampianarana zay efa nataoko taminareo. Rehefa ko malala indraindray ny ataontsika hoe zava-dehibe ny fakana recul kely indraindray na somary fandinihitena kely fanomezana fotoana ireo olona zay mifamaly aminao hanana ny fotoana makafakany hoe tsy diso ange zany zavatra Paoly zany. Dia eo rehefa ko malala isan'ny zava-dehibe ny fotoana de manasitrana. Ndraindray tsika maika loatra tsika ndraindray rehefa tojo olana, ndraindray maika loatra terentsika ivao anatin'ny 10 minitra 10 minitra ary ndraindray maika hanongotra mihitsy azy. Tahaka an'ilay fanoharana momba ny mpamafy, lay teniny ndray maka fanoharana nataon'i Jesoa, le hoe ndray maka ny tompon'ny tanimbary de naniraka ny mpanompony dia rehefa nafafy ny vary de tonga ny mpanompony teny ary tsy vary ve nafafinao fa rehefa nijery an'le vary zay de tsy vary any nitany fa misy tsy parifariko io. De hoe le tompony ay ve dia hoy le mpanompo manao hoe aleo ara fara manahirana anao de ongotanay le tsy parifary. De hoy ny tompo manao hoe aza maika manao an'izany nareo fa raha izao nareo no mandeha makany de ongotanareo miaraka amin'ny vary eo ny tsy parifary. Satria maika lay mpanompo de miteny manao hoe aleo ongotanay ara le tsy parifary. De hoy ny tompo manao hoe avy alao iaraka manireo ihany izy fa ny fotoana no ampiariary hoe ty vary ty ny tsy parifary. Ny fotoana ary zay ny dikany hoe nanemora ny Paoly an'lay diany ny fotoana no mampiariary. Ndraindray ny tsy avahantsika olona de le fotoana tsy ananatsika fa misy fotoana marina fa misy fotoana atrehina eny eo fa misy fotoana koa ndraindray ny fotoana no mampiariary ny vary amin'ny tsy parifary. Ary izay no natonga ny Paoly nanome fotoana ahemitra le diako any aminareo. Omeko fotoana ianareo mba hiariariny hoe inona ny vary ary iza ny vary iza ny tsy parifary. Ndraindray rehefa ko malalo tsika hoe maika itsika amaolana ndraindray ary rehefa mamaolana tsika ndraindray de ndraindray vao ongotry tsika miaraka amin'ny tsy parifary ny vary. Ndraindray miara rava
lay tsara sy ratsy ndradray lasa zavatra miaraka voaongotra ny tsara sy ny ratsy de paoly manao hoe tsy zay ka fa ny fotoana de ampindrandray ilaina amin'ny fanasitranana ny fotoana de zava-dehibe ahafahany tsiraray mandeha tena tsy de tena ilaina ndraindray ny mirotoroto atrehina lay olana fa ny fomba fiatrehana azy ampilaminana tsara ampahatonina tsara tsy misy tokony azakazahana tsy misy tokony amin'ny lafiny sasany fa mila fahatonina indrindra raha mahakasika fotom-pinoana mikasika fiantsoana mikasika ilay olana tsy de mikasika fitoratena loatra moa ny paoly eto fa mikasika lay fomba fiasa ilay fanaratsiana tsy mitombona de ny fotoana ihany ny mampiariary manao hoe marina nge ny apôstôly marina nge paoly apôstôly fa ny faharoevako malala de zay ataontsika hoe farany ao anatin'lay hoe tonga ny paoly name fotoana de zao ny toetsaina entitra nanemitra ny dio ny apôstôly paoly nanemorana an'io tsy hoe ame fotoana fotsiny ihany izy fa hoentitra izy zay nydikany teny hoe eny isan'ny zava-dehibe rehefa ko malala ny fananana toetsaina tsy hoe toetra tsy zay eo fa lay toetsaina mihitsy entitra samihafa mantsy ny hoe toetranao masitsika fa lay toetsaina zany hoe ianao rehefa mamaha olona de manana toetsaina entitra manana zavatra ataontsika hoe précis entitra mazava ary io nanana ny apôstôly paoly tsy ny olona rehetra akory no fanomezam-pahasoavana moa io no manana n'izay fahazavantsaina ka mahay mamaha vonan'olana ary manana toetsaina entitra hoe zao ny tena valon'io zao ny itondranan'io azay ny ilana lay fotoana rehavako malala ampiaritsika ny fiainantsika isan'andro dia mazava zany fa ny fiainana tsy ilozan'olana akory ary ny olana matetika de tsy ilozan'olana amin'ny mpiara-miasa tsy ilozan'olana amin'ny mpiara-belona ny antony de mety omeno'ny fialonana paoly de ny elonan'ireo olona ireo noho ny ataontsika koa hoe toe-po zay tsy mitovy mihitsy lay rafitsaina ny filazantsara sy ny rafitsaina n'izao tontolo zao ary rehefa ny ampiasana ianao de ho hitanao zany fa tsy mitovy ny rafitsaina anao satria anao mpino ary ny rafitsaina ny mpiara-miasa aminao satria izy tsy mpino de tsy mitovy amin'ny fomba fijerinareo zavatra peti-pitranga mihitsy zany fa izao hoy ny apôstôly paoly manao hoe raha io de ny zavatra rehetra de misy vahaolana rehefa ao anatin'ny olam-pifandraisana isika any ampiasana de ny zavatra rehetra de misy vahaolana tsy hoe tsisy vahaolana akory fa misy vahaolana de inona ny vahaolana de zao amin'ny alalan'ny firesahana amin'ny alalan'ny fanazavana zay tsy mirefarefa amin'ny tany fanazavana ao anatin'ny toetsaina entitra ao anatin'ny fakana fotoana fandiny tenany tsirairay ao anatin'ny tsy famalina ao anatin'ny hafanampo fa fakana fotoana de zany rehetra zany no manampy amin'ny famahana ny olona lavako malala ary eo anivony zany rehetra zany nefany de ny fahatokina amin'ny fahasoavan'i Jesosy sy ny fahamasinan'Andriamanitra ary indrindra lay Jesosy Kristy tompo zay notoriana de lay filazantsara zay toriana ry havako malala ny filazantsara zay iainatsika de mamerina mamaha ny olana ao anatin'ilay fifandraisana raha tena samy mpanompon'Andriamanitra ny olona raha samy mpanompon'Andriamanitra no miresaka de tokony tsy misy olana tsy voavahan'ny filazantsara raha ao anatin'ny fiangonana io zay mahatonga ny paoly matoky resy lahatra raha ao anatin'ny fiangonana ry havako malala raha ao anatin'ny sainany sampino ka sampino sy matahotra an'Andriamanitra samy nandray an' Jesosy de tokony tsisy olana tsy ho voavahan'ny filazantsara fa matoa misy olona tsy voavahan'ny filazantsara de tsy maro-toerana zany ny finoana tsy ampy zany ny fanoloran-tena tsy ampy zany ny fitiavana an'Andriamanitra fa raha tena maro-toerana ny finoan'ny mpino de tsisy olana tsy ho voavahan'ny filazantsara mihitsy eka iravako malala raha tody zava-manahirana ny olam-pifandraisana ianao de tady dio fa nandalo an'izany Jesosy nandalo an'izany Paoly betsaka na propran'Andriamanitra mandalo an'izany fa tsy tokony kivy ianao fa miorena amin'ny fitondratena tsara miorena amin'ny Jesosy mahaiza mandiny tena maka fotoana omeo fotoana koa ny hafa azavao
zay zavatra maharesy lahatra anao azavao anatin'ny fanetretena, aza manaiky hiditra ao anatin'ny olankorontana fa miakara ty ambonin'ny fahasoavana ary dia miankina amin'Andriamanitra. Vavaka isika. Tompo ampisoranao zay noho ny fampianarana zay omeny Paoly anay amin'ny alalan'ny taratasy ho an'ny Koritianina, manazava anay fa mety mpitranga ny olam-pifandraisana eo anivon'ny fiarahamonina, ny toeram-piasana, fiangonana, fikambanana, fianakaviana, ary aseho an-teninao fa azo vahana ireny. Ny filazantsaranao Jesosy Kristy Tompo de fitaovana mamaha zany. Omeo anay ara ny fanetretena, ny fiankinana aminao, ary indrindra ny fahazavan-tsaina aizanay mamaha reny olam-pifandraisana mpitranga ireny. Dia mivavaka zay tompo ho an'ny fiarahamonina malagasy, hitanao fa misy karazan'olana miseho fifandraisana, tsy fifankazahoana, fifanaratsiana zay manimba ny firaisan-kina, manimba ny fiombonana. Dia omeo anay ny fahazavan-tsaina tompo, afantaranay fa ireny olana ireny de voavahan'ny finoana sy ny filazantsaranao. Vangio ny fonay ary ny fanahinao masina zay nanaovana tompoka sehanay, santatra tomponay no ampahery anay, ahatsiarovanay fa Andriamanitra mery ho lalana anay ianao amin'ny ady zay atrehanay, amin'ny zava-manahirana zay atrehanay, de sahy zahay mijoro ho amin'ny fahamasinana sy ny fahadiovam-po amin'ny fifaneraserana amin'ny namanay. De tahio ny tokantrano tsirairay avy, tahio ny fiainanay, tahio ny fanoloran-tenanay Jesosy, homendrika ny anaranao masina sy ny antso zay efa nitsonoanay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy. Amen.